Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mbola tiany ianao. Nosoratany vahatra nasaina ho velomin'ny faly rakoto sineza miaraka amin'ny vantsoa ho niajanirina ny ravo nandray feo sy nanandondosa tovy razana mamonjy sy olosoa. Le avy tany am-pasana ohatry ny hoe natory izany fotsiny izy. Raha mba tsy nentina tany amin'ilay mpanao odika sy ny nentorasendriny kampo izy dia angamba mety mbola tsy maty ohatr'izay. Za koa tia variana eto fotsiny koa. Aleo hijery an-dadana ny efitranony any aloha. Etsy an-davarangana izy. Dada, fa inona no ataonao eo? Ohatray. Mandinika ninona faty andrenao iny anako. Fa hoy? Te lasa saina eto hoe. Tsy zany manko anaka fa rehefa nandinika dia tsy tokony nentina tany amin'ny ranony be zany izy ka. Izy moa no malala raha fanafody voamaika na faty azy no nomeniko. Sady amin'izay tsika dia nanaraka fotsiny izay nitondran-drasendratsika mianaka ko. Efa lasa zany ry dada. Ka atao hoana moa anaka? Tsy misy azo atao tsony. Ny amin'ny sisa ireny tandremany. Eny. Miangavy anao mba hanaiky ala tanteraka amin'ireny fampiasana ody ratsy ireny. Ndeha atolotra an'Andriamanitra ny fiainantsika mianaka manomboka eto e. Sahoana ozy dada? Marina zany anako, tena marina zany. Efa ela ngiany tonga saina fa nyreninao mbola tsy vonony. Ary zao ankehitriny izao ihany dia ariko sy hodorako avokoa raha tapakaron-dranony be reko. Misaotra ry dada. Aleo fa esory kokoa ty vakana amin'ny tendako ty dia doro ihany fa tsy ilaiko ka. Zay mihitsy anaka. Mampalahelo afo ary sy dada fararatovy ry dada sineny. Mafy zany hoe ny lozan-dreny sy mativaty zany. Ity voary kely koa gogo ery teo ampanitrihana andreniny. Tena nangotika ny foko nijery azy. Mafy tokoa aloha ny nahazo azy ana kanefa ataona fa zay ngeny nandaran'Andriamanitra ny fiainany. Ny andranivy iny efa lahatra ny fahafatesany fa ity arenantsika tsy maintsy nanombinana tamin'ny fikarakarana azy makarirary ny haiko e. Ezaka isika daholo ve ny antoka ny lany rehetra tamin'ny fandevenana. Ndray zany mba toetranao ry neny. Mbola ny vola ihany ve zany ny matimatesanao e. Tsy fidino andry zareo koa ngeny sy fananany e. Mety hoe lany tamin'ny fitsaboana neny farany tahiry kely no ohatra sady le ranony benareo koa amin'izany mpambotry vahoaka fotsiny. Aiza ve ka vidina ny akolameny, vidina ny ganagany, vidina ny tantely. Ny vola alainy mango ny fotsiny kanefa inona ny teo tsisy vokany akory. Aza mamingavingazy ohatr'izany ianao ry demondra sao dia ahitanganao tara fahatongavana tany amin'ny kiaky ranony be raha nivy dia izay ny tsy nahavitra ny aintsony e. Sady aizy ndriko nahita mpitsabo mahay toy iny e. Izay indrindra mantsy. Raha nivy mihitsy nefa ho faty fa tsy mifanafodiny tsy nahasitrana. Marina mihitsy zany raha sendra. Mba alefa solavitra ny saina ry dada sineny ka. Tsaroa fa neny ange ka dia konny. So dia mba ho voafitaka n'izany nareo. Tsy hainao zao mihitsy no hiteny ary demondra. Mahalala izay tokony ataoko ary Andriamanitra koa ngamo manampy izay tsy manampy ny tenany. Ataoko fa amin'ny Baiboly zany. Mandehana aloha nao mivoaka fa iresaka izay mivady. Zay, mandehana ny retsy aloha ary. Eny ary. Dia mazotoa zany manompy andranony be nareo. Zay fa lasa.
sorona avy eo foana ary dada rehefa hariva ohatr'izao ny andro. io indray ianao a ohatrany hoe tsy maty izany izy. eny fangamo izy maty ozy ianao e ny vatany ihany ange ny eo ampasanao fa ny fanahany ety amintsika ty foany. Fa ahoana koa izany ry dada? ohatra zao anaka raha ny fiheverako manokana ny reninao dia mbola tsy tokony ho faty kanefa novonono ny satanakiriny. Arak'izany mbola tsy voantso any an-danitra ny anarany ka izay no mahatonga ny fanahany hoe ty foana. Azonao ve izany? Izany ve? Nefa ary voary rehefa voantso izy dia mino aho fa tsy voavonjy satria tsy nanolotra ny tenanao an'Andriamanitra fo ny fahaveloniko. Kanefa azontsika mianaka atao no mivavaka sy mitalao amin'i Jesosy mba handray ny fanahany. Izany ve ry dada? Dia hivavaka ho an'iny foana raha izany isan'andro ka. Dia dada koa? Eny anako izany mihitsy. Fa andraso aloha avadiko kely ny resakantsika mianaka. Ahono tamin'ny dadatoanao nandalo taty farany iny dia nilaza ry zareo fa ho mafimafy ny adidy amin'io famadiana ho avy io. Tsika nefa ty anaka tsy misy ninninina kory. Namerenana amin'ny volany zareo tamin'ny fikarakarana andreninao azy reny. Hitanao fa ny tamin'rariny na solo azy. Betsaka loatra hono ny vola lany tamin'ireny ka tsy ho efatsika e. Raha noatra koa moa tsy mba azo ny fandaminana mihitsy anaka ko. Izany ve ry dada? Nga hita e. Dia ahoana izany ny atao amin'izany? Maninona nefa raha tsy manao an'izany famadiana izany intsony tsika e. Angamo izany sitrak'Andriamanitra? Eny tsika nge anaka tsy hivavaka amin-drazany. Ho fanomezakasina sy fanajana amin'ny maharay aman-dreny azy no antony niraisantsika anjara amin'ny famonosan-damba. Efa tongotra manko ny fotoana ka anahirana raha izao sika vo ilaza fa tsy hanao ndraiko. Sady fotoana amindranandreninao ampasan'ny dada koa anie io e. Eny ary ry dada. Vita somatsara ihany ny famonosan-damba-ndrazana ka hono ara sindra. Ohatriny moa izany ny anjaran-drazandry mbola tsy efa ny tamin'iny raharaha iny. Angamo izy na androtsaka mihitsy na ny ariary azy. Tsy maintsy ho lasantsika indray izany le valabeny atetana raha izao mifandehango. Aizy ty raha tovi-pitrongo vahoamana no ahita io volabe io. Na izany aza mba moramora ihany ty vavanao raha sindra. Fidinao azy angamo izany ozy izy ianao ka. Sandray aloha dia tsy te halalany izany raha tona. Na fidiny na tsy tokony hidiranao izany e. Sady za koa ane lohan'ny tokantrano fenao mangina e. Mazava. Ka eny ary fa zay ataonao any izany e. Misy olona izany. Ndana aloha mpandrosoara angatia. Eny re. Za ihany razoka. Za ihany ka. Manao ana aloha nareo e. Ay ve lahy ihany e. Salama tsara le tsy zay fa nareo eny manaona. Oloha mandrosoe misaotra e. Salama izay mianaka ka. Manao ana raha noatra. Ay ve raha tovy e. Salama tsara. Ka mahazo toerana re. Misaotra Ka inona hono sady vaovao nentinao amin'ity andro vao maraina. Ndehana re raha dona sy vo anaterany demondra kafe aty aloha ny dadafarany a. Mba anatero kafe sy mofo aty dadafaranareo ry demondra angany re. Ho avy eo. Tsy dia hoe misy vaovao ny ireo olona fa mba mamangy vangy. Eny e, misy ihany moa izany ny vaovao momba n'le raha teo iny ko. Ka maninona raha tonga dia ambara fa tsy lozana mianahana fotsiny eo e. Dadafara. Manao hoana ianao? Salama tsara rehetra salama ka. Tsara izany. Ty le kafe dia mahasotoana reo fa mbola hanao raharaha kely aloha. Misaotra kia. Mahazo toerana re ianao raha tona fa misy resaka tindrazandry atao amintsika hono momba n'le famadihana teo a. Ay ve eny ary ka eto ny resaka lara zandry ary. Tena tsy navelany razoko mivady raha tsy lasa ny tany kely sisa mba fivelomana mianaka. Raha evala monja sisa tavela. Dia aiza no ale. Anahoana no avy ny zanako e. To tsy misy dikany akory ny ray raisany eo aminay sy razoky.
za tokoa ve ny orotsy mba havany manany ny mahitsy le lafiny namany na leon'izy ireo verytsika alakalam-pihavanana toy izay verytsika alakalam-bola na izany azy nefa dia tsy ho kivy satria mbola ao lay Andriamanitra miahana mianaka mandrakariva dada tombo tsajirika amin'ny varotra angady fotsiny re tenao hoe ainy zanako zany rarenao akory nahatongavako fa misy inona fa marary anga dada tsy anaka mandinika amin'ny fiainantsika dia variny ny tany lasa mimpanana isika ity tsy mba manana na dia tahiry kely akory aza ny hoanina an'io ny anaka tadiavina an'io e ay ve zany ihany anga tsy fantatrao le hoe aza manaza io hoanina sy ho tafininareo fa ny vorona aza tsy mba mamafy na mitaona ho any antsopotra kanefa dia mahitsy izay hoaniny maika efa tsika zanak'Andriamanitra matoky hafa omba antsika izy ry dada marina tokoa zany anaka zana atao hitariky indray tia nytao tarianako misaotra betsaka anako fa tena hitako fa lehibe loatra mifaindrenao e ataoko ry dada fa tsy hoe tsy misy tsony ny tany azotsika vilena mbola ao ny valabe ao avaran-tanàna ary eo koa ny tanimboly mbola azotsika ampiasaina mitsakafa raha mbola miasa tsy ho diso sakafo ny vavy zay tsy miasa no aoka tsy hihinana ozy mompera eny ary anako ka andao amin'izay tsika mianaka aloha dia amin'izay fefariva ny androko arono efa voatondraka ao daholo zany ny volonao tao andohasa tao ie efa voatondraka ka ay sady nitondra kely tamin'le anamaintso ny voaleko voalohany ataontsika mianaka alokan'io ariva ho tazana raha pitso avokoa ngamba le ray toeranao dia amin'izay mba misy amiditsika ny alaka misy kely mba misy ataontsika jiro sira ary ny kafe anao eny mety zany ka eto azy tiangadiko ty aloha dia mandehana ianao mialoha fa izaho hitondra nyretsika tahitsika iretsy ay ntaty ary lasa zany andao anako olo reto ny entana nampitondrainy iny nefa aloha aleo amarinina ihany sao dia misy adino lapozy telo paquet dia mofo topaina 12 siramamy spaghetti ampy be olona koa ato atseny zany mahafaly aloha dia mba avy dia lasa mpiantoka tarivelatsena le anana nametiko hoe za efa ny ferinaina hoe mbola anaoko azy indray zaho amba afaka mody aloha dadako mantsy tsy nahita kafe no maraina teo ka so dia arary andohany atsahany andraso ary aleo vitsira mamy amin'ny tsepisery itsy aloha avy eo mody fa efa azoko avokoa reto ny zavatra tokony novidiana fa tsy voary ve nitazako miditra ao amin'ny épicerie io e ay tena tsara vitana aleo andrasan'izay voany ao dia mba asaiko manampy amin'reto entana be dehibe reto izy ny kosa eny fa nivoaka ka aleo atsona voary mody tsy mahita fa iza koa zany miantso aty atseny zany andraso hoe dia mondry ay vendry manao andry ary to mavesatra entana be salama tsara kia tena mavesatra tokoa aloha reto nefa za tsy mba nitondra namana koroko so ihany aza zao za fa tonjo andry eo aky mba hampioro voary tsy maninona fa omeko volo indry zany koa veke dia ilana karama andao fampiko indry sady za io dia nody mihitsy nge zany ie fa mbola hikarakara ny sakafo atoandrona izy dada mantsy sy mety zany akia ny akoho ty zao efa azoko avokoa ny entana nalehako taty sady mbola misy ambom-bola kelyky ity fa mandeha ana ry voary raha hividy zavatra fa andrasako itondria so dia manahirana ka oka ihany ki amin'izao fa misaotra io indray voary fa mihafahafa amiko
raha vavinao nge zay e. Ty fa tsy maninona ho a. Misaotra indrindra ary lasa vetivety aloha ambombola kely ony samy manana kely marina ka mila hitovy amin'ny vidiny anana metiko rehetra teo azy tiako so fanentiko ny ariko ary aleo vidianako vary ty fa mahazo efatra kapoka dia amin'izay mba misy sakafonay mianaka mandra-patonga ny alahady misaotra an'Andriamanitra aloha fa momba anay izy ary leo andeha amin'izay fa sasamiandry dia monja azay afa tonga ela be vetivety ka ndao andeha amin'izay ary tsika e dia reto etonao a dia reto etoko ay efa nona angambo izay dada ary aleo andeha aingana ka mba lafo n'ilay zanako ohatrinona ary izay le anana kely iny mampalelo arety izy fa tsy mba toy ny zanam-bahoaka kely dia efa mahita fiainana sahady tonga ary dado ay efa nona be angambo ianao izay e tsy hoe nona anaka fa ny lohako any ohatry somary narary kely e zany mety le efa zatra kafe koa angambe hono a nanao ahoana ny tany antsena tany anaka nafinaritra ny tany ka ay kosa mba mora lafo le anana nentiko dia mba afaka nody aloha reto ary ny sakafony dady dia efa nanaovako kafe ihany koa ianao fantatro mantsy fa ilainao zany ka hisotro kafe ve zany dada sa avy dia hinambary aloha ary misaotra aloha anaka aleo angamba aloha ny vary no lefa miloko ay ao ary dia mahazo to dady dia saso kondrandra mila ianao atray misaotra anaka otra nisy sira kely izy zany ko fa hoana ary voary ahoana ary dada tsy efa hiditra hianatra mona roa zao io fa ho tapa-bolana mahery kely tokoa aloha sisa dia hianatra izay e nefa nge ny fitaovako ary ty mbola tsy misy tokotaniny akory ka zany indrindra zao anaka no eto any ahy zao mieritreritra hoe maninona moa raha ila vonjy any amin-drasoky any aloha tsika e ka so dia mba hararotiny indray ianao ry dada ka angamo anaka tsy maninona nge raha hijanona anampy ianao amin'izay tsiro voary a tsy maintsy mianatra ianao anaka ianao ange anaka no mba hareharehako e aleo aloha andramany e tsy maninona na ho lafomban'ny tanyntsika aza raha izay no atafitanaoko aza indray zay ataony izy mivady ato tsy misy maingiditsy an-drano na rangaha ny zanako aloha tsy maintsy mianatra tieto ny trano fa lolodondona iza koa ary zany mandondona amin'ity andro efa hariva dia mondro ahoana tompoko jereo re tsy fa misy olona zany a eny o ho avy e hoay dadafara harivariva izy zany mandrosory dadafara androso mihitsy salamadolo ve alohanareo e ary angambola tsy ho izy mivadika salama tsara aloha izay e ao daholo izy fa andao raha androsoany ianao eny anaka zandro marina fa ahoana misy olana indray nga no ohatry ny tonga harivariva ty lahy eny tokoa mahazo toerana aloha e misaotra anareo salamadolo ve alohanareo e zao hitany lasalama tsara zao ihany ka tsara zany ko ka inona indray aroany zany vaovao entonao harivariva zany e aleo dia tsorina fa raha mbola resabola dia tsy manana izay efo lava ohatry ny afina tongona mantsiny ianareo mba aza dia manao an'izany re ranoatra ianareo ange mba havany ety e
ho aizandray ary moa izay mianaka ka lazoary zay atondria lahy fa azalozany lahy be safary sy miodikodiny eo ka zao rery izy mivady hitanareo moa fa efa akaiky tia ny fidiran'ny mpianatra za nefa ty tsy manana na de ariary azy ny fitaova mivoary kely mbola tsy misy tokotaniny akory raha mety re de mba nikasa endram-bola ty hikarakarako ny fianara mivoary zanako zaho ritovo araka nefa nylazaiko to de tsy misy ato raha resa-bola sady inona koa moa no amerenanao ny volanay ny vola nefa tena miasa kanefa raha manaiky ny fanarahana ianao de mety misy azo atao ihany eny ka tsy maninona ary fa lazao zay azo ifandaminana kosako onao raha tova otrina nefa nylainy laka mety zaho ary loka eno tsara ritovo eny ary tsy maninona fa aleo fidinay le valabe anareo tsy hoe manararoatra amin'ny fahasairananareo zay fa hitsinjo no avin-janakao ka ahoana asitsika taratasy de ataony ato varotra andray kosa raha noatra de inona indray zany mba hivelomany mianaka ka tsy avy aloha am'izao ihany ary terizo tsara ao am-bata ny volanareo aleo andefa misaotra indrindra misaotra tompoko Zandro mahalehivinka mampalahelo andray le zandrika tadidiko ny tenin'iny fo ny fahavelony rehefa miady zay ro lahy hoe mahaiza mifankatiana reo fa tsy misy afa-tsinareo ihany ny zanakay manana niza afa-tsy zato koa moa iny zandrika iny ary tsy izy very miasa itsin-doha sa itsitsy aleo atonona de ho resahana ka miasa vera zandry zoko marindra manenjika kely an'ity asan'olona ty aloha amin'jaiko ny fianaran-janako nomen'andriamanitra hery sy fahasalamana de tsy kivy fa miady hatrany fa salamadolo velonareo eny salama tsara zay ka ay kosa fialako nge tsy mba miandry kely vonandrefa mora miakatra otriny rehefa miresaka ka nga hita razoka zaoko nanizaka nandamina za ela lasako inona moa no azoko atao io litsy mba ataovy aminareo kosa ny toerako tia tena loatra mivadinao ka tsy tia halala ny mahampiray-tapotsiny mihitsy kosako nefa aza manano fa efa mivavaka ho azy mba hampiovany toetrany da didin-drazoko le fitenineny fony fahavelona eny ka vo teo mihitsy angeny ny eritreritra azy iny de zay no antony nanatonako an'lahy eto tsy maninona fa zao avotako aloha lahy mitindray mitoraka ty misaotra razoka tena misaotra tsy tokony atao atsirambina letsy ny fianaran'ny ankizy nindrindra neo ahy de zao reto misy raha etsy ariary dray marina ho fitiavako amin'ny mahazandriko any lahy de tsy averiny reto ty resy de vididolo letsy fitaovana ilainy voary rehetrarehetra any tena marina ve zany razoka zany tena misaotra rangaha misaotra betsaka nefa ono ina ndray letsy tsy manahirana amin'ny vadinao veloha zao sao de mba volako manokana letsy ny nakako an'ireny zany vera zo rehefa nitantaraiko ny demondra ny zavany sy omaly iny de nalahelo izy ka tio no misy roa alina ariary nampitondrainy aho any voary nolazaiko tamin'ny mantsy zao diako aty zao misaotra razoka tena misaotra ianareo mianaka zany no tena isaorana tsy isy isaorana letsy tompony momba anareo mandrakariva mba tesitra hono le ratovo mbola aiza nefa nanaovako an'ireny tsy maintsy lasako daholo ny tanindrazana rehefa tsy manaiky alamina de ho avy ny mafimafy kokoa tsy malala andrasetranga ary inona koa ty mampimirery an'iny io oe kala ratsy ty koa manaitra mandinika an'ity ratovo mba tezitra malay ariva resy de merereto sary tiavina tsy fa naninona zany rineny tezitra hoana izy ka saika mba hanome fanampiana ho ankiala voary momba ny fianarana izay mivady resy de izy indray ny tezitra
lazainy fa hoe manambany azy ony izay manao an'izany. Efa rena ny mahazo mbola maty kiambo ihany. Zany ndray tilainganiny everiny fa tsy fantotra angamba ny natony tamin'ny tatavara teo. Tena mampalahelo aty ty tsy andreniko ka roviana revo mba iovy izy. Ary ina koa ty mahavariana andrio e. Arono aretsy ry Demondra. Misy firy mivalopo tokony alefany am-piangonana amin'ny Lahady. Ahoana ozy neny? Fananinona teo koa ty enao e. Firy ho mivalopo tokony alefany am-piangonana. Ay ve, 3 ry neny a. Samy nakaray avy manko tsika 3 mianaka. Ka ty alaivo reto volo reto de tsy njarao amin'izy 3 e. So de adiny mantsy. Raha etsy reny a. Ny amin'ny baiboliko ataovy 4 alina ariary de ny anao sy dada 3 alina ariary avy. Tsy maintsy manao arak'izay tratra sika amin'ny asan'Andriamanitra. Eto aty ary. Tsy mitsara ny tininy ty fa tena mahay mitsara velatsia. Mafy ty fiainana entinay mianaka ty ka. Aiza ve ka reny dada mba mila fontsy teny amin'ny trony Tora Sendra nefa dia zavatra hafa no hitany. Naleo nanao aparitra ny azam-bahoaka mba hanavotany fianarako. Mampalahelo aty izy. Jery fa efa ho amin'ny 9:00 zao nefa mbola tsy tonga foana. Nzay ko sisy fa tonga ka. Dada fa maninona no mianjariva ohatr'izao vao moa dia reraka angenao e. Tokony ho tonga aloha anaka fa mbola nandeha teny amin'ny nenibako tompon'ny tany le nasaiko teo fa hono aloha efa vitanao angano kafeako ka. Tovaziny ianao ary ohatry ny falifaly ange dady zany androany enao tiako anaka. Efa vitako ny kafenao ka. Andrasy fa hisoroka atao anaty vilany ato. Zay nitiary ny kafe dada dia mahazo toa e. Adray misaotra anaka, saotra betsaka. Sisy saorana. Ary inona ho mahafalifaly any dady. Dia maninona teny amin'ny nenibako teny. Enao tiako anaka. Azao anako ny fanambinan'izy Andriamanitra reny mahafaly azy io e. Fa nisy inona? Andray eno raha fa ho tantaraiko anao Landray ty ny andro mba nahagaga koa iny natondra zoky androany iny sa ve sanatria dia misy ambadika andray. Mino aho fa tena vokatry ny fondrenika ary aloha ezaka hitady torimaso amin'izay fa mbola andeha hivavaka ara-pitsoko efa ho amin'ny 5 zao nefa mbola tsy mahatory foana hivoaritra angamba efa any amin'ny lanitra 7. Ary tsy maintsy ola sendra ary ve io miresaka amin'ny olona miravaka vakana be io. Andraso hoe tserena tsara Ary inona koa reo zavatra be dia be olona leranga. Andriamanitra tena mitodika nagaty leranga be marina. Hitany ve koza fa tsy nahita angambaka. Ary andraso hoe fitsakatsaka sy mpiobazana eto. Iny fa manome zavatra ho an'ny toleranga. Ary fa tsy ranombe ve io. Tena izy tokoa. Zavatra fonosina amina taratasy telo nenento. Dia iny koa ny fa nanovatra zavatra ho azy. Vola ngambore. Tena vola mihitsy. Tiany tody
dia manao azo kanefa dia kona mafanaofanabeoko iny tovanytsaka ary aleo ahary fa so dia hotanento oay fodonako le varavavana dia misokatra marina hitanento marina aleo aitsoka Andriamanitro nanonofo ratsy be neny to dia hikiaky ranono be ay ny andro efa atoandro be ary to tsy mifoazin'ny dada aleo hiary eto mpandriny tao amin'izay fa dady izay efa ela nitaitra nevitra amin'ny dada azakay tsy mbola misokatra koriko ary andraso hoe donina mba nisoanaka fa tsy midy io e otre ary to mbola matory foana ka fangatsy andeha hivavaka dady io sa marary ohatrany tsy metimety anaka mety so afaka ho any any io ka mahavisatra loatra ny lohako e mandehana fa sao dia tara eo ka zany ve enoa eny ary aleo fa hivavaka ho anao ary ahy e maka aina tsara zay fa andeha iomana ndao anako voary manahonindry ary nakrizy tatafara eny tokoa retsy nefa izay zao manam-baovao tsara ho lazaina aminareo mianaka manahoana aloha nareo e salamaka tsy afaka dada fa milaza ho tsy salamalama izay izy dia nijanonao an-trano fa ino zany faovao zany ry nento io retsy ry demondra lazao azy ka zao akiry voary anniversaireko androany dia saika anasanareo mianaka izay sakafo eny aminay izao zany arabana ry lokindria rebanana nytratra ny andro malaza satra inganeko atratry mitsingeringerinà indray sotra kia tatafara zao tsy dia salamy tia ny olanako hivavaka ho azy akitsika mba homen'Andriamanitra fahasalamana izy dia ndry rery zany ny akeny aminay tsy maninona retsy zany ry demondra fa ivoary efa eo mandeha misakafo eny amintsika izy avy ety am-piangonana dia avy eo ampitondraina azy ny anjarany dadafaranao hita ho ary nento mety izay anento izay ka zay nge ho ahy e zarako aza marary any iny dia amin'izay mora miasa ny fanafody ataoko amin'ny sakafony rehefa maty iny aizany tsy ho azoko ny lova rehetra kialavoary indray tsy maninona raha raisina atao mpiasa trano andao amin'izay raka izy fa miditra ny olona enao aza raha sindra ny tokony andeha miloha fa enao nge dekona mbola iomana amin'ny fanamiana rehetrarehetra marina tokoa zany rehefa mirava zany raka izy dia masotoa akiry voary sotra ohatrany malaika homana ankendry izany hitako ao ampiana lokandry dia aza mihafahafa be otranyioako izay rehefa efa betsaka nge zay laniko izay mba nanahoana ary izay dadany an-trano za dia misakafo araka izay tratrako ary izy aloha isotra azy telo mianaka dia angatadalana fa sao dia hononao dada vita tsara araka ny tenin-dranono be lefa navody ampanginana andratovo samy nasiako avokoa na ny gatoany na ny sakafo miala tsiny aminao aratovo fa rehefa mahafilosy miseho mianan-kendry dia tsy maintsy alefa hiaraka amin-dranivo voary tovariana be sa mieritreritra ny tatafara mananaka ifinoana fa tsy aninina izy
Ary atao veloha ny sakafo. Sady tsika koa nge efa nanafatra ny mibako teny am-piangonana. Lasa ihany akiny saiko. Fa ahoana? Aleo ngamba keny ranom-boankazo no maranako azy dia hamonjy any dada ka. Efa atao andro koa ny andro ka sao dia ho tara ny sakafo. Ao ary ny verandry. Ary dada ho ary neny to mbola tsy miverina ihany le nilaza hivoaka vitivity teo. Neny, fa ina koa to mahavariana anao e. Ahoana ondriko? Aiza ihany ho aty dada dia inona ny mahalasa sainanao io? Voary anefa efa andeha? Mba hagaga resy tiako. Na dia any aninona aza ve kiny no nivoaka dia tsy ho tafaverina ihany. Miala tsindraka izy fa tafaona tamin'ny rana vaveny Ambalavato tao ivelany tao dia ohatry ny vary ndresaka. Ary angano tsahatra sady ianao ry voary ha? Tena efa be zay ry tatatoa. Zany ve? Ie, tena tsy misy asiana azy tsony aza koa. Misaotra indrindra fa tena voky Inona koa kamiko ry dada fa malahelo any dada fara hono izy Marina kosa ny azy ngery demondry. Mba ataovy aminao koa nge ny toerany. Olona tsy salama ny dada fara anao. Tena voky mihitsy re ary izy telo mianaka fa tsy zany lazay ny demondry zany Isorako PTP nareo nanaza fa tena afa-po Indrindra koa moa mbola ampitondrainareo sakafo any dada indray. Ao re Andriamanitra mahaly fitianareo menakavy kely fa za tsy avaly fitito zaza. Tsy hoe andakorana akory raha mangatadalana aminareo fa sao dia hononao mantsy dada. Mahasoava retsy dia tia ny sakafo indrainao dia mandehana amin'izay ary fa sao dia nona rereo izy. Misaotra rery ny toa. Eny ary lory izy telo mianaka fa anainga zany. Dia mbola mamerina ny fisaorana dia mirary soa ny dada fara ao aky Veloma manaka, veloma. Veloma daholo. Sasany tolakamo zao. So fomba nandeha mafia. Mifanalavitra ihany ka katy lalana sy ety andafy avaratra. Efa hito tokotany aty. Ay, maty aneny Ay, kay voavikana marina. Andray, tena very daholo le sakafo. Solo fa mba tsy nisy vaky Lovivi daholo mantsy izy reto. Kay, ay, tena manitera ny tongotro. Kay, ay, dia ahoana re zany no atao dady zay nona mafy. Tsy ereo nge fa nelika ny mihinana an'le sakafo teo aleo ody aloka ao mahita izay atao. Fa aiza ihany ary ty voary. Tena naresaka angaza ny fitinjanak'irazoko zany ko. Na izany aza. So ihany aloha fa mba efa nitondran'ny eny bako sakafo teto olon'Andriamanitra marina izy ka. Alolo iarino eto fa za koa to efa tsy dia manino intsony. Ohatran'ny mba efa metimety ko. Ny tsapako ny amay fa na ny tenako raha vatany voavita ny vavaka isiny eny bako teo. Ary aleo tonga dia hiditra. Dada angambo izay mbola resy tory. Dada. Fanga efa sitrana zato ianao ny ala teo am-panjina. Zay ny anaka. Efa sitrana tokoa dadanao ko inona indray. Zany. Fa inona nataonao ka nahasitrana anao vetivety tato re. Hatray anaka. Za zao neritreritra hoe mbola nandamaka tato ianao izay dia nitsondodoniko tsony fa tonga dia niditra teo. Ataoko anaka fa fahasoavan'Andriamanitra noho ny mivavaka nataonareo no nasitrana teo ka nanao ahoana aloha fety nafinaritra. Ohatray. Ary fa maninona ty tongotra ho anaka? Eo jereko. Ohatray. Loza ngeny nahazo ato ry dady. Fa maninona efa naninona io ohatray. Hitany dada. Iny zanody teo ino dia
izy mianaka tao efa lasa mivoakany avokoa. Mba nanahoana izay le ketrika natao maly iny? Tao hitako eto za tiakala voary migogogoko mitomany. Mino fa efa tafahoana ny akoatra alina zay Ratovy sy Ranivo. Nizay fa misy olona tokoa ambaravarana. Mety ho kala voary zay. Aleo aloha mody sy taitra mihitsy. Andraso amin'izay ho vaina. Zay andry nentoa. Manahoana nareo? Voary? Oay, fa totaitra be nentoa fa misy inona? Fa ahoana ary zao? Tiakala voary azo atao falifaly ery fa tsy araka ny eritreretako azy akory. Sa ve tsy nahomby ny fanafodin-dranony be? Tovariana be ho any nentoa e. Fa inona ary ty mahazo any nentoa? Jereo nke raha mba mpandrosoany akory ty zay e. Pahanany ny varavarana. Tsy azoko mihitsy. Ahoana ho indriko? Azafady re tsy fahavariana kely mandrosoa ty an-trano. Ka mipetrapetraka ka iny ty vavao nentinao vao maraina ary voary nanahoana dadanao? Efa salama be dada ary nentoa. Izy aza niarana ainga tamiko tao an-trano teoko. Ndeha asa sahady hono fa tsy misy atahorantsony. Sandray saika anaty trano reto lovia sy arona antondrana an'le sakafo ny dada omaly reto fotsiny ka. Ohatray, fa tsy maty indray zany le Ratovo. Ahoana koa ary zany? Andraso alehako an'le ranony be iny fa tsy mamely mihitsy ny zavatra nataony. Nentoa. Tovariana be foana ho ianao e. Fa misy inona? Tsy misy isorana hono ery voary fa mahasoava. Zavatra kely fotsiny hono hoe ny vitany ka angatahatsodrano. Fa manina ary nentoty. Zanitra mifakazo akory ny resaka e. Zay fa aleo ary andeha amin'izay e. Mandra-peo ny nentoa? Tena mba dada ndray zany marina. Te sanatria ve namony biby sy nahafaty ka ifiteran'ny rambony? Tomba marina ihany leo amin'ny baiboly hoe na dia sotro-pozina azy izy dia tsy hampaninina azy zany. Samy balalamain'andro io rangaka rehefa tsy azoko anio azoko rapitso ko satria nandamoaka ny tamindrainy dia aleo ny zanany indray no andramana. Aoka fa hitako ny hevitra. Aiza moa le kitay natoron'ny dada teo. Aleo mena tsy mifoana loka. Ndje. Ary fofona ina koa zany. Avy atsy amitsy kiritra kely itsy. Tray. Tena maimbo izy zany ka. Andraso hoe jereko. Nefa oka ihany fa matahotra sao dia sanatrika reto eto le kitay. Ary aleo afatotra ainga andreto kitay reto dia oty aso dia arary amin'izany fofony izany ka. Inona ary mba nanosika andranoatranao anso amin'ny voary? Amin'izay dia izy mihitsy no latsaka tsehatra nanatitra azy tety. Sady tsara fony ery ty iziko. So ihany aloha fa mbola tsy nividy tamin'ilay volany mendrazoko taloha iny zaiko. Tena tsy nandainga razoko fa tsy fantatra raha sendra tokoa iny volany meny iny ka. Mba nilatsaha amin'ny fanamasinay ihany koa nga ty ranotrako. Tonga ary dada. Ohatray. Saiko tsy hitako ny kitanam-pangalanao atao aiza zao reto izy? Tsy atao e. Eo anjoro-trano eo atao re anako. Eo atao. Ary maina tsara kosa izy zany ko. Ie. Mba tsy nisy nangalatra tao azako.
efa ela manko ro no natabiko tao anako. Zany hoe ihany fa misy vaovao mahagaga lazaiko anao ry voary a. Fa vaovao inona indray re zany tady. miomany ianao aloha e. Mino aho fa tsara matoa ianao me. Ka lazao ary? Zao aloha e, mipetra aloha ianao io tantarako azy. Zao ary feno tsara. Nenandada? Tonga teto ho any nentoanao de... Izy tianao raha matongo zao vao tonga efa ho amin'ny 4 ariva ange zao raha matoty efa amin'ny 9 ariva mihitsiny. Fa angamo voatery tsy maintsy ho fantatra reo daholo zay ombako e. Nareo anara mba lehilahy fa tsy aninona fotsiny. Tsy mahalala zay tokony atao amin'ny sahirana akory. Otry, fa inona no mba nataonao tanika? Nanampy ny sahirana e. Sao adinonao ary fa mpanompon'Andriamanitra nge ahy e. Ka inona indray ho nitambiny tamin'izany fanampiana izany ka? Fa tato tsara nge raha ianao io e. Tsy ahafoy zavatra omena maimaimpony zany mihitsy raha tsenja. Taloha zany ratono. Efa niova zao. Tsy hainao angano tenin'ny tompo hoe mampisamboraka aza mila tambiny. Ao koa no hoe sambatra amin'ny manome noho ny mandray. Ary zay manome akafaliana ny sitrak'Andriamanitra e. Zany tokoa moko. Fahagagana lehibe nge zany lazainao zany raha sendra. Ka engany mba ho fiovana maritra fa tsy andalo fotsiny ihany. Ay ve fa atony eny. Efa ela nga ianao ny tonga. Ary mafany ery nge zany resaka reo ato zany e. Marina raha matsiary ny ora fisakafoana tsony. Ka voaingana teo retsy ny tonga teo avy nanampy ny sahirana noho ny faniova fo e. Anga tsy fahagagana ozy ianao anaka. Mareny eo ianao ratona. Marina zany. Manoatra ny olona noho ny efa mpamosavy teo aloha ka atao hoe mahagaga. Fa ahoany de fiovana ahoana koa ny zany nahazo aneny zany ka. Andao hivadika any amin'ny efitrano fisakafoana dia any toizana ny resaka. Sady efa mandroso alina koa ny andro sady za efa maika atory fa reraka be. Maisina benga sany am'sany andao fotsiny retsy manara hafa misy zavatra omeko anao aty arao fotsiny azarina mihitsy ny zavatra nasaiko nitazomina iny fa ino no afahantsika mitsingevana toy izao. Tena ohatriny tsy mitehantany koa ny tongotra fa ahoana azy ty zavatra mifony lamba kely ty ve no misy erotra zao mba mahakay zary zary ary to misy trano aty sika zary ato le zavatra nomaniko anao fa izao sy avy etrano dia miara-miditranoko amin'ny trano io anao fa miandry arety ivelany matahotra ry mitoro sady tsarenao nga izany fiamborondolo sy kariniady zany sy misy aninona anao zany eo e namatsika daholo reny ino zavatra tananao ino a miaro anao fa matokitika izay fa lasa vetivety maza ela be ary ny anto namana daholo forondolo feo namana zavatory ty hainako ty maritra ary manenina mora rangarangavaravarakely sy ao anatiny ao aleo rangazaitokazatao sady ty alala se zava misy ao anatiny trano afafakely koa andraso aveto amin'dilandilan azo visakvisaktasanga fa inona ty zavatra hitako ty andraso efitrano voadidina lamba miloko mena mitorehitra
dia misy tandroko misovakana miantoko antona be diabe indrindra dia latabatra rehfena tavoango sy lapisina rihatra foana feno setroka manjavozava dia reo aty ho latabatra io koa misy olona misa tsy mentovy io ray dia iza le ray andray olona miravaka kotanjavatra be ary indro lalaovindreo boky sakaiary izany dia jereo fa vazan'le olona famazavatra tena mierika andriamanitro to menamena be maso andeha tsoka valy eo voary mifoaza amin'izay fifamaraina be ny andro ohatray ary to nanofo ratsy angay anao anaka no to misifisify be ohatran'io ka dada tena nanofo ratsy be zany ahoana koa ary nofoko iny nentoy hitako tao anatin'le nofo sy le olona fahafanindravaka korotanjavatra be dia inona le mifafazany zavatra iny vitandray aloha iny nydingana fahatelo mino fa omby tsara iny aizany tsy hopotika amin'ny fiainan'ireo to hitako ety sahatika alavoary lasa dala ifanainjehana eran'ny tanàna raha tovindray ipapapapahila vonjy ety amiko aizany tsy anaiky hivarotra amiko amin'io tany io miseho azo mazana mantsy ka tsy maintsy atao amin'ny mamety azy rehefa mitady ho mafy lotsy anaiky dia olazay ny kaky be asaina ampiakara ny dozy ny fanafody aleo faty hiaraka amindreniny ihany raha miseho mafy atoko eo ny rainy fa iny ty mahazo anao eo dia lasamborona tsy ahita teny ampitirana eo sasana ty ve latsaninina tamin'le asa soa natao any amindreniny ihany izy manohy fiainany sady miandro ny fiavindrainy amin'ny manaraka indray efa iny ty lazainao fianao ve adala raha sendra iza no andeha noho ny fiainany any amindreniny ka inona hoy ianao jereo zany izy ko so dia mba mila mpitsabo ary ianao ty napasiteran'ala ny devolinao ka iza ho aly hoe andeha noho ny fiainany any amindreniny ianao koa chef le zanak'olona nomeko fanampiana re zany tsy vitandray ntsony dia izany ny antoko amin'ny fandefasana azy any amindreniny any amindreny vohatra reve neveriko fa zavatra afako betsaka koa zany akoho andro farizandry dada rovina reto antsika mianaka reto vao mba hitovy amin'ireo ary ina hoany nanontaniana ianao teo tsy hita hono ny alika andro voary efa herinandro anga hoe zay hitako tokoa ary ny tsy nahinao lika amin'ny vovotsony tatoato zaiko zany ve dia mety hoe nakaiza hony tsy haiko aloha za aloha mino anaka fa mety niady tamina biby tany zay dia maty any anaty alany angambako fa tadidiny dada le zale nasainao nakaka tandray ariviny fa ahoana nahare fofona maimbo be aho aho tamin'iny fa tsy noeritreretiko hoe inona le izy mino aho fa le alika amin'ny fary zay zany angamba anakako ary angamo tsy iny alika iny ninana n'le sakafony dada verindray andro iny tena iny tadidiko mihitsy raha
tsy diso aho dia nanomboka tamin'iny ny alekiny tsy tazatazana leto tokotantsony. Izay ny samy tsy tonga saina. Isan'andro mantsy izy dia mitanin'andro eto foana rehefa maraina ohatr'izao. Nefa ve dia sanatrika dia neny tokoa ve dia havitan'izany. Na dia hoe eo azany tsy fifanarahana an'izy teo aminay. Mino afa-tsy hanao an'izany kosa izy ka. Mety ho izany tokoa ve anaka? Ohatra hoe voary ary iny tia malasa sainanao ka. Mampalahelo izany ry dada ka. Inkeny mba mpiambina ny tanànantsika eto e. Ianao tia koa anaka. Andraso folazaiko ry zareo dia hojerena ihany izany raha tena izy tokoa e. Aiza ho aiza moa le toerany e. Eo akaikin'le nisy ny kitay antsika iny ka. Somary miantsinanana kely nareo. Eny ary. Ohatry ny malasa saina ihany izao. Hatramin'izay ve tsy nisy biby niady tamin'iny alekiny dia izao vao hoe hisy an'izany. Mety hoe nisy poizina izany ny sakafo nohaniny iny. Andriamanitra, aza misy an'izany. Raha sanatria tokoa moa ka hoe tsy ary naza koa aza ngefa nanonofo ratsy talohan'iny aniversera ny demonjy iny. Nenitosy ranony be dia nomeny zavatra nenito. Tadidiko tsara. Dia avy eo dia niseho izao. Ary ahoana kosa ny le noviky faran'iny. Mbola nenitoko. Ary mety mbola ranony be le miravaka korotany zavatra iny. Dia le zavatra ny fafazany. Toka izany le izy. Dia inona nefa ny fandraisan'iny novinika. Sa ve mety ho izay tokoa. Ireo fanampiana ny meny ary eo dia naninona ny fa tsy naninona nandray azy. Ay tokoa moa mbola mifono tsara ao le izy. Soa ihany fa mbola tsy mivahana. Andraso fa rehefa tonga eo tata teo iteo ny atao. Dia ho azavaiko aminy izao zavatra mampiay azy ao. Izy tokoa ve sa zavatra hafa? Ie, tena le alikany sy roa mihitsy ry voary a. Saingy tsy mitombona le hoe niady tamina biby hafa. Fa naninona? Ka tsy nahitana diany zavatra mihitsy mantsy ny tenany. Mety hoe nihinany zavatra tany angambako. Io tokoa ary fa mitombona ny aiako. Ry voary a, fa inona foana ty mahavalina anao ty anako ha? Tsy zandry dada fa misy zavatra mampiasa ny saiko ahy. Mipetra aloha ianao dia tantaraiko le izy. Eny ary, mihaino anao ary aho. Izao ary. Dia zandry dada mampiasa ny saiko a. Inona tsara hoe ry voary? Ino ty loza lazainao anaka? Zano Ary ankehitriny dia zany ireny tadiavin'ny vonoana. Tray marina. Saingy solofa teo Andriamanitra ny aro azy nampafantatra an'izany. Fa ahoana anaka? Ahoana ny nahalalanao an'izany ka? So dia mba manendrikendrika azy fotsiny ary ianao ka zava-doza nge zany voary. Eny tsara nge ary dady. Eny ary. Nanofindray ato aty aoriana.
le lazaina hoe ny sefisefy be iny tadidiko iny dia mitovitovy tamin'ny nofoko teo aloha ihany saingy ny zavatra nataony samy hafa. fa samy hafa hoana ry voary a. Ny teo aloha izay saika naminony ianao dia sakafo. Eto kosa indray dia zavatra hafa mihitsy. fa inona e? Ireo fitaovana nomendreo ry dada. Izay ihany azy ty voary no mbola tsy afoany. Ny andro nefa ty efa atoandro be a. Ny mpanora sasany reny efa misakafo daholo. Ary mba marina ry very ny zavatra nolazainy tamiko reny. Mety hoe fifanandrifian-javatra fotsiny angamba na vokatry ny fahatsapan'ny tsy fahakazona nisy teo aloha dia tereny hifanandrify amin'ny nofony fotsiny ko. Tsy mino aloha raha ny vadin-dralahako no havitan'izany ka marina. Tatafara tovariana be ry tony. Anga ifanao ny zato izy. Manahoana aloha Tatafara e? Salama ary dia amondra, salama anaka. Efa atoandro kosa nge zao dia amondra e. Ary avesy tianao anaka? Na zany azy jereo angera mandeha amin'izay tokony ho izy akory ny raharahan'ny Tatafara e. Jereo reto lavaka sasany reto zao mbola tsy misy masom-bolo sy zezika akory nefa tony angady antofana zato ty ny raisinao. Ohatra tokoa anaka. Miasa loatra koa ny saiko dia tsy tsaroko intsony hatramin'izay ataoko e. Arona anaka. Ary veza ho ahy ianao ioko. Avy naka nyty tablehako ny zairiny ny tobazolo ty re a. Tsy zany mantsy fa tsy tratrako tao izy dia voatery ny andry a. Ka zao tratra toandro be zao. Fa hono ahy e. Inona ho ahy nefa aloha no mampiasa saina ny Tatafara eo e. Ry eny voary fa tamy mitondra sakafonao izy. Zao dia mondra. Betsaka loatra anaka ny zavatra iasan'ny saiko. Sady aloha zany hoany fa ovaikely aloha ny resaka e. Efa vonina hianatra tsara zany ianao io a. Efa vonina ry Tatafara. Sady tsy maintsy mivonina na dia mbola tamana amin'ny fialan-tsasatra aza ny saina. Ay ve dia mondry ty e. Vao tery lavitra tery dia nahatazana anareo fa tsy haiko indry io. Ka manao indry? Salama tsara kia. Nampiresaka ny Tatafara teto fa nangina rery iziko. Sady efa noana hono izy io. Aiza tokoa hoe marina fe zandry dada. Laingany dia mondra re zandry voary a. Avy naka tablet teny andafetsy miteny hono izy dia mifily teto amiko ko. Ay ve. Ary efa tena vonina hianatra ankengy zokiko vavy zany e. Ay, telo andro tokoa moa zany sisa ry dia mondry e. Efa atomotra dia atomotra mihitsy ko. Kafe amin'izay ary aloha sakafo efa voniny ty e. Ny andro aza ka efa amin'ny 2 ora atoandroko. Avikery dia mondra. Ataovy akiny sakafonareo mianaka fa efa masaka ihany koa zay ny any an-trano any a. Sakafo masaka nge ty ianako. Eno a. Avy aloha iarako mana aminay dia avy eo modiko. Masto rery Tatafara. Misaotra re. Fa zao tokoa kiry voary a. Nahoana ke? So dia adinidiny fa alaiko hoe indry rehefa andeha tsena amin'ny latsinainy maraina sady metsena amin'izay ilaina alohan'ny hidirana hianatra talato tsika. Eny ary ndry ty tsy mety hinambary ty koa. Eny miandranareo an-trano zany e. Sandry rery no mandeha. Mety neny ngamba niaraka amiko satria data ngamba tsy ho tafaverina avy any amin'ny alehany raha tsy alarobiko. Zay fa aloha za andeha. Eny ary Misaotra anako. Misaotra dia mampamangy amin'ny rano ohatrany a. Otry fa mbola taizy ty ianao ry dia mondra no zao vao tafaverina. Vao maraina ve ianao ny ala teto dia zao vao tonga. Ka tsy tratrako tonga eny ny tobazolo dia tsy maintsy ny andry ary neny. Avy eo mbola nandalo kely teny amin'ny Tatafara indray aloha vao noty. Dia izay no nahataraiko be ana ohatr' zao. Eto aty areo jereko le table ianao sao dia nataondra matobazolo ratsy zaitra. Avy eo ndry mandeha misakafo. Ty le izy neny a. Mba vitany tsara ihany aiko.
fa ty amin'ny vozony ity zao ny somary mbola mafisina kely. Efa nresaka momba ndry dadafaranareo ihany ianao manahoana izy eny? Salama daholo izy zao fa dadafara ho ary neny ohatrany miasa saina be zany izy a. Efa mba niezaka nanontany ihany aho fa novany ny resaka. Mety naomby ihany zany ny tetika. Matoa tsy mety ilazy raha tovy dia misy antony eo. Mety hoe tiany afenina na hoe diso miasa saina loatra dia tsy tompony tenany. Na hitemondra aza tsy fantantsony. Zany ve retsy? Ary kiala voary ka sa marary ono? Fa marary ahoana kory neny a? Ianao nga adala? Izy azy eny tomady eriana anaty-bary ny dadafara teo. Zany ve? Tsara kosa zaniko. Fa inona kosa zao no mahataitaitra neny amin'izany e? Sady ohatry ny hafahafa ngeny iny zany e? Tsy misy ninona retsy a. Fa ahoana koa ary zany? Dia inona zany no mampiasa lohan-dratovo? Dia sanatria ve ka andamoaka indray iny e? Mety mbola tsy nisokafany angamba ilay zavatra. Jereotonareo aza tsy mifantoka amin'izay resaka akory fa lozana mandefa vinany io fotsiny. Andao isakafo roneny fanoana ka. Mandehana aloha retsy a. Misaronao ambony latabatra eo ny sakafonao dia mandoara aloha ambulany eo. Hoay, saika diniko roneny a. Ahoana ki? Nresaka ho azy izay sovoary dia andalovana izy amin'ny latsinainy maraina. Mety hoe neny izany miaraka amiko fa data tsy eo e? Eny tokoa. Rainao ve ho tonga raha tsy alarobia no any? Izay ihany ny saiko teneniko fa andeha hisakafo amin'izay a. Fa naninona re anao voary? Voavy nanomanomana ny fitaovana hoentiny mianatra teo izy dia izao. Oe, soa ihany fa mbola tsy lasa tany an-tsaha fa ratsy izany angamba dia maty rery tato ny zanako. Ary dia hamontra angamba izay efa ho avy. Anio mantsy ny fotoana ny fanomezana izy amin'ny rahavaviko. Izy ty tsy mahatsiaro tena akory. Andriamanitro, taio ny zanako. Arovy ambany elatra izy mba tsy ho lavon'ny satany. Ka tonga kisika adondony retsy a. Efa miandry antsika fotsiny eo zay voariko. Azafady ary neny. Ary to tsy misy mamoa. Or dia mondra avy reny indray mandeha hoe fa sao dia mba tsy reny. Si, zany koa ve dia tsy ho reny neny fa tsy. Andraso averiko indray ary. Ka sao dia mba tsy ao ary izy mianaka. Tsy ao ahoana? Hoay ty varavaran'ity aza atao mikatipotsoniko. No zany ato ihany nge zany zareo e. Sady tsy maintsy midy lakile io raha ohatra ka lasa nivoaka izy. Orineny a. Ohatry ny hafahafa ihany nge izao e. Sa ahoana ozy neny? Eno a retsy. Dia inona kino ataontsika? Sa tonga dia androso? Hevitra mety izay. Andao hiditra dia ho hita eo e. Dia arao avy ao ariana fotsiny a. Eny ary. Tafakatra ty ambonindriantsika ty. Ny efitrano dadafara zao io mihidy io fa ry avoary no misokatra. Ndao toka dia hoentsika. Ndao ary. Andriamanitro, fa manino ty voary ary dadafara ary toa tsy mahatsiaro tena fa nisy inona? Voary ny zanako. Ka tsy haiko tsony rery dia mondra. Ahoana izao e? Io e rahantsika mahita io izy ko. Efa ora iray angamba izy no tsy nahatsiaro tena teo e. Ny lofon'ny tolona mambavaka ho azy rery tato no nataoko anako. Na omby ihany nitetika. Mihinana tsara ianao zany zay ry kiala voary a. Mbola hoaiza nefa nanaovako anareo e. Fizy ty ange ohatry ny tsy izao mihitsy ny fanarahana isy ranony be. Atao adala fotsiny ny fanarahana fa tsy toy izao. Marina tsy ho faty io zazy io. Tsy ere ange ty izy. Aza variana reto fa andao entina any amin'ny dokotera izy ry dadafara. Fa andry ve adala ry demondra? Adala hono. Sa tindry ho fatiny raha vavindry. Sitra ny dokotera ny aretina toy izao. Zay indray ianao. Sondrominy ihany io dia vao maika ao loza eo.
andao re raha toa voentina makeny amin-dranony be tsy maninona raha tsy misy vola aza fa izany antoka ny lany rehetra dia amin'ny farantsika mifanaraka marina zany tenyrenao zany dia mondra tsy sitrampisabo tokoa io aretina io ka zay mantsoa fa raha ny hoe hoentina any amin-dranony be indray raha nohatra dia tsy avy hatrany ny valiny hitao mahery lavitra noho izany ny Andriamanitra inoko sy vavahako tsy misy afa-tsy nivavaka ihany ny fanafodin-janako mora sanatria tsy ho sitrany intsony izy dia ataoko fa izay nositraka-Andriamanitra efa zao ve ny zava-misy raha tovy dia mbola zao ihany ataonao sao dia anenenana marina sio milaitsy efa zao mahazo mbola roa andro izay ny lasa mbola tsy misy fiovana ihany ny aretony voary tsy ireo ngety izy fa tena mahity mihitsy ka roa andro tsy ny sakafo tokoa ve moa tsy ahy mahagaga nefa zao ty dia tatafara to tsy taitra korina dia mikaroka vahaolana any ivelany ohatra tena mahatoky tanteraka an'Andriamanitra hono izy dia tsy mila zavatra hafa koatran'izay ary efa ela nge izy teo no nitsofokatsy anevitra atsika nefa toa mbola tsy mivoaka foana sa ve manararoatra matory andraso hijereko aleo atanelako moramora ty varavarany ty io tokoa iny izy ndry ary toa mandoalika ny zato mitomany izany mivavaka mangina ato izy io anoloana io zao ny baiboly dia iny amin'ny tanany havanana iny misy sary andraso hoe jerena tsara tena ny sary ny voary iny izany hoe mitolona mbavaka ho an'ny voary zany tatafara andraso hiverina ry amin'izay aho so dia ho tratrany eto ka hanahirana dia matoky sy mihinanao a Jesosy fa anehoanao ny voninahitra ao ny zanako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona tompo ny fahefana rehetra no anaovako an'izany vavaka izany matoky anao a Jesosy amen oay toa nihiratra ny masony voary io koa fa mihetsika ny tanany tena misaotra anao Andriamanitra aleo atsony tatafara mino hafa efa tapitra izay ny vavaka nataony tatafara tatafara ahoana izay fa ahoana misy ina ry diamonja andao ange jereo fa taitry voary dia efa nahetsiny koa ny tanany andao io ohatray eny tokoa anaka hatray malina ny valy sady zany ilay vavaka nataoko teo misaotra anao ry Andriamanitra fa dia mpamaly vavaka ianao jereny tatafara fa mihetsika indray izy sady mikofokofoka ndaso aloha aza mbola mihetsika mahery aloha anaka oka aloha hoe isotro rano ianao mandeana rery diamondra mba hanamboary ranom-boafotsy kely izy azafady lasa vetivety ary aloha ahoana anaka tsy haritra ela tsony efa miandry aneny ereza tsy anako tata malala mararo be lohako zany fa mena masoandro vao tafiditra ny tanàna tsy dia nisy olona koa moa tao anoho dia efa tamin'iray ora vao tafala ny taksy borosy nandehanako tonga ty fa aleo andondrona mba tsy hanapoka andrasindraka isy azo ny afaliny demondra raha mahita nyreto kirary netiko azy reto sady nataoko amin'ilay tena tiany mihitsy
izy aho zay feno manala lompoko. Ay moa efa maly izy ireo miditra ny anatrako. Izako ary za mandondona amin'ny andro arivo izany. Andraso hoe jerena sao dia mondra. Nefa raha dia mondra ve dia mbola andondona ihany. Za ihany re. Oe, raha dona. Fa manina koa ty ianao nitaraiky be toy izao vao tonga. Aleo miditra any an-trano dia any miresaka fa tsy bahanana ohatrany io ny varavarany. Sady za koa nge reraka. Eny tokoa. Ave dia idio trano io fa tsy misy ivoaka intsony e. Efa lasa ny anatra nga dia mondraka. Eny amin'ny tadafarana izy e. Efa 3 andro izay. Marary mantsika alavoary dia tsy misy manampy andratovy karakara sy andry azy ihany. Fa marary inona misy ka? Aretina tsy hay hoe inona fa tsy mahatsiaro tena e. Zany. Tato anatin'ny 3 andro izao dia indray mandeha monja hono izy na tsiaro tena kely hory zareo. Na keny mantsy maraina teo. Mahakivy le aretina ary za manafa ho faty amin'io iny zaza iny e. Raha tovy moa tsy mety nitondrana azy any amin'ny ranony be. Zava-doza nge zany lazainao zany raha sendry. Andraso fa zao ihany dia andeha hijery azy entra. Fenao ve adaly e. Andro ariva be io. Vao teo ianao nilaza hoe reraka ka andeha ho aiza. Raha pisy vao maraina makeny fa mandehana aloha misaika e. Vorona isan-karazany rehefa misango sy miray. Ireo voninkazo indray dia maneho ny akantony amin'ny fitsika. Fa ny mahagaga ho ady tsy misy olona miato. Zarery zany no ato. Tena lavaka sandra toerana. Jereo ny taly aray maraina mitorian-tsy. Tena tiako andraso hoe natsy. Ary toa misy olona nge io mipetraka ambadika le voninkazo io zany. Ay kosa zany mba misy olona ihany atiako. Hoe io dinana avy aty feo jerena. Tako ndreto voninkazo sasany ndreto mantsy. Toy neny. Angamo tsy efa maty. Aleo atsoka fa toa tsy mahita akory izany. Neny voary andry. Voary zanakao. Fa toa tsy mamaly mihitsy re izy. Kanefa nge tazany somatsara e. Jereo fa mitsikitsiky fotsiny no atso. Andraso hoe averina atsona. Neny. Zay ihany nge ty e. Voary zanakao. Indray. Toa tsy reny akory reny antsoantso e. Aleo anatona ny antsika. Andriamanitro. Fa toa tsy misy totongeny mihitsy. Fa nahoana azy. Mba mahagaga zany. Fa inona koa zany. Hazavana mamirap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 ir
anaka mandeana miverina fa miandry ianao ny rainao marary mafy ny vatanao nefa no nitanjaky ny finono ny rainao dia hialy zany aretinao zany mahereza mivavaka ary tao ny namany ombanao tsahatra leveo dia lasa teo koa ny azavanana vatsopika fa izary ombanao aho izy ary misirona mafy nge zany tena manetana marina sady mandeha mafy ay kay fa aiza zany io fa mihetsika indray voary tatafara tsy ireo fa miratra ny masony tokoa anaka Andriamanitro misaotra anao fa sitrana ny zanako hoe mpamaly vavaka tokoa ianao Andriamanitro misaotra anao hoe ny zanako onja voary fa maninona eto mpandrina eto maka aina aloha anako ary fa maninona koa nareo to mena maso sady ohatry nidreraka be zany taholy sendra angeny ianao fa maika hitanjanako eny re ratona efa kai koa ange dia ho tonga ao fa andraso ahy fa ahoana aloha ratona ahoanaka rehefa nandinika aho dia mety tsy ho avitra tsony kiala voary io koa tsy aleovy amin'ny fiomanina amin'ny fikarakarana ny razana no heverina teny izao ora matotia aza dia miteniteny foana ohatr'izany ianao ianao nga ny tompony ena sa ianao no Andriamanitra ka tsy hitanao marina ny zavatra mahazo azy eo ka hainao no milaza olona efa tsy mahatsiaro tena telo andro izany verangaty dia mbola ho velona tsony mba tsy hanamboka antsika dia andeha ho eritreretina teny izao ny tokony ho vidiny io valam-pian'izy mianaka io raha malala mantsy fa tsy hanambola andevenana anjana ny ratovo ny fokon'olona sy ny fianakaviana rehetra nefa tsy maintsy hovokisa-tsakafo sao dia hanala baraka eo tsy mirarahan'izany raha sendra izay ahitako an'ny voary zao no mahamaika iny nge mba raha vavinjanako ny ianao ny fitiavan-tenanao ny tonga meloha asa raha mbola mba fonofo ihany no anatin'io na efa fovato tanteraka zany rangara mba misy fiantrana mihitsiko zao raha sendra ny lasako rehetra nanekeko ny zavatra nataonao efa nanenenako tongotra matanana ka aza ampidirinao amin'izany tsony ataovy izay ataonao any fa tsy rarahako ay kosa zany izy aleo ataoko rehefa tsy hanampy ianao lehilahy kanosatsy izay filazanao azy tsy maintsy lasako ny lovan'ireo ary mbola aizana anaovako anareo menakavy raha miseho mafy loha eo ka efa tonga aloha sikitika mandehana aloha ianao raha maika hijery mivatana mangatsika amin'ny voary kelinao misy olona izany fa aleoloha jereko ry izy mianaka mety neny angamizay oay dada sy neny mandrosoanareo nanao ny voary zay ry demontra ao izy ao ry dada sy neny efa mahatsiaro teny voary voary fa hoany izao tena mba dada ndray ny zavan'seho iny marina za mba nanantena hoe fato no vatanina sy ratona ka nanjo mifanohitra amin'izany azany nisy voary efa miarina eo ampandriana no hitanay fototra indray eny aloha zaniko kanefa tsy ataoko akivy izany mbola aisy ty lalana ale aleo miketrika amin'ny manaraka indray aloha
Neny io ahoana kiny andry izay? tsy zano ary neny fa mieritreritra nanao fety any amin'ny tadafary izay fa loatra mantsy fa sitrana ihany ny satroka ka velany neny ve? Falo ny demondra raha mba fantatrao mantsy ry demondra fa maimbo rany renao amin'izao tetika nandamoko izao maninona tokoa moa raha izao no ararotana amin'ny tana misy eo manaraka aleo velesina amin'ny fity mbola mafana horesena lahatra demondra mba hanaovany zareo an'izany fety izany ety an-trano hanamorana ny asa faroviana k'izany ry demondra ny eritreritra izay hoe rehefa mirava avy any am-piangonana amin'ny lahady hay ve tsara kosa k'izaniko fa maninona moa raha hoe ataonareo aty an-trano izany ety ange mba misy an'ireo ilaina rehetra izany ve reseo lahatra fotsiny zareo hoe ety fa tsy maninona izany fa eto atsika izay lahany rehetra indray misaotra ry neny andraso fa hoeny ary dia ilasa amin'ny zareo amin'izay koa tsy dia sahirana ny hitondra an'ilay gatao efa nomaniko azy gatao ho avy eo hay vendry ihany mandrosoa kia misaotra kia dia mipetrapetra iny amin'izay azondria iny eny aza mihafahafa ka nanahoana kindry izay efa ho tsara zao hitandry izao salama be efa hitako eto mihitsy ka inona ho ny sady vaovao nanahoana kia le izy nekeninenareo ihany ve ka izay indrindra izao no nahatongavako kia nanaiky tokoa izy zany izy aza naniraka anao atingy hoe ilaza aminareo mianaka dia naniraka ny teny izy hoe ahoana hono raha mba hoe atao eny aminay zany le izy dia izay no miantoka ny lany rehetra dia ahoana mety aminareo ve zany hevitra tena mety koa aloha zany ake nefa ahoana indray raha ny tiako dia ato an-tranonay ihany zany ve dada koa mety tsy anaiky raha hoe atao eny aminareo tsy inona koa tsy mifahabetsahan'ireo zavatra ilaina no inona fa ny fiombonantsika menakavy akia izay misy eto no ifampizarana nefa izany tsy misakana izay entinareo avy any ka eny marina tokoa aloha izany izao ary tsy maninona fa horesahako neny dia ty ihany izany ny atao le izy nefa moa izany maninona indri raha miaraka amiko makeny aminay dia mba ohatra hoe miara-mandresy lahatra anazy tsika eny ary aleo ary izay no atao izay hoa tsy dia misy atao koa mantsy io satria mbola tsy avelan'ny dada anao zavatra mafy marina kosa keny azoko raha iny zavatra nahazo andriny tokoa ikika tsy ahapozina ho mbola toy izao ndry ary andao ary tsika andeha amin'izay raha ohatra hoe tsy misy ataondry intsony ndrika ity dia nijereko fotsiny tetiko tsy maninona ka tsy mba nanamboarako na dia kafe kely fotsiny aza sa namboarako vetivety indrina oko izao ry voary fa tsy maninona sady za koa nkefa niala tamin'ireny izany ve so dia adinindry ara fa hianatra amin'izay tsika milatsinainy izao so ihany aloha fa herinandro voalohany iny nahararindry iny dia mbola tsy misy lesona be loatra ary andao amin'izay andao ary kia raha nety trano vetivety ka mahazo toerana retsy ry voary misaotra ry neny toa ka manahoana zato ianao efa salama tsara sa mbola reradreraka efa mba azoazo kosa aloha izao hitanao efa tonga ty aminareo izao eo aloha nareo mianaka fa andeha hikenikenina ny sakafontsika any an-dakozia ka ahoana ahakiry voary ahoana izay ry neny toa ahoana momba n'izany fety ho karakarainareo izany efa tonga tany amin'ndriva ny afatra efa tonga tokoa ka ary izany indrindra nge nantondihako ety aminareo fa ahoana retsy ny tena mety le sosokevitra ao fa misaotra fa
raha mba sitrakareo dia aleo reny aminay ihany no atao hoe meno aho mantsy fa tsy ekeny tady izany sady tsy dia fety manakory ngela izy fa mba hoe fiombonana kely antsika menaka fotsiny dia izay no mba hiangaviananareo sady ilana tsiny be deaibe ka eny ary tsy maninona rehefa izay mety aminareo hoe ho avy eny izay ary ezaka hitondra izay mba voatsirambo ny tanany dia misaotra indrindra reriny ny toa fa vadiko kely aloha ny resaka efa afaka mandeha mianatra amin'izay izany izao ianao io amin'ny latsinainy ny fanindriko loha dia no afaka mangataka mafy amin'Andriamanitra mba ho salama tanteraka dia amin'izay tsy misy ny olana raha ny tokony izy aloha dia mianatra amin'izay nareo ny ankizy rehetra mantsy efa tamin'ny talata lasa teo niditra ka sao dia tsy araka eo nareo ko tsy maninona re zandry ny toa ny herinandro voalohany toy izao ngeka mbola tsy misy lesona fa hoe mba fifakafantaran'ny mpianatra sy ny mpampianatra fotsiny izany fotsiny voary eo avy vetivety angendry miantso dia mondra fa aleo anga aloha any vetivety ry ny toa mandehana retsy dia ahoana izany ny atao tsy mety ho ny raha etiano atao le fety aleo hoe eritreritra kely le gato tsy maintsy ataoko izay ahitana an'io gato io no ezahako asiana fanafody sady eo koa no azo antoka fa ho an'ny voary rery mety izay aleo andeha hanaritra amin'ny voary eo dia mondra fa anio ihany dia ataoko izay aleo araroatana ny andro azo anaova-tsoa ho aizy eo nefa reo tsy maintsy potika amin'ny fiainan'ireo soa ihany raha dona fa raha riva vao tonga mahatsara zavatra izany eny ary izy menakavy izay moa no mba kely azonay natolotsy kely dia kely bitika tsy mba sazanareo nytolorana kanefa ny fonay ny mameno azo oerany ny irariana dia mba hitondra sosy fanambinanao antsika izay vita teto dia tongava nofo izay ny raha komana teto re olona azafady fa tsy hoe manapaka ny tenin'ny dadafara fa mba misy tenyray mbava tiako mba hoe hitodiako any amin'ny voary manokany ho mariky ny fifaliako noho ny fahasitrananao ry voary dia misy zavatra kely nomaniko anao ato andraso alaiko vetivety lasa mahay mandahateny tonga ny ravaviko fa inaka izany tonga ny fotoana ny fanomezany sika izao ry voary miala tsiny amindri fa efa sasamiandry indri izay raha nivo renindri ty le izy andraso tonga dia hosokafako way aza hitako ka ho tsikatrikala dia mondra ny nampidirako an'ilay fanafody ho vakiana fotsiny eto marina ay togato beky eny akia mofo mamy tokoa izy ty ary mba hoe irariana ho mamy toy ity ny fifankatiavantsika amin'ny ravavy efa natokako andrika io ka tonga dia atovy ndray izany afahaliko aky misaotra kery dia mondra tsy sosorana rehefa niombonana ihany ny afalenandroany dia aleo iombonana ihany keo ary ty mofo mamy ty sady tsy laniko rery akeo ry dia mondra dray izay ange ho ahy aiza kosa veko hoe sola ve niaraka ihany dia rastavo ifanaty kosa ka zay ho hita ho aletsy raha zandry marina mihitsy izany enina koa ary ty ataony kiala totombitany io ho zarazaraino ny io gato io tsy ho indray maty atrano ato daholo zay inona reno ataoko eny ary raha izay ny tindri aleo didiako dia indri no mizara azy alefa sory inona reny hevitra lozy ty hitako ny hevitra azafady kely aloha ry izy mianakavy marina tokoa ny mivoary fa efa niombonana ny rehetra androaniko dia iombonana ihany koa mofo mamina dia natolotra dia mondra ho azy manokana azy kanefa ny angatahanay dia mba hivoary no manandrana ny amamina voalohany ary izahay manaraka marina tokoa izany teny tanoatra izany ka atomboly voary fa efa maikinana anie izay hita ho ary dadafara eny ary aleo ary izany ho isantatra azy voalohany engane mba ho mamy toy ity mofo mamy ity ny fifankatiavanay Andriamanitra amen
ento ty hoe ki ho antsy eo an'lonjy iory de monja kay ay tanako indray ry voadidin'le antsy mariny kay tena ny voaja be anga zao ny fanodinany io ry voary kay marary ao atoroko andry atao ohatra zao jereo angeny tanandry aleo finosika nanefitra fa mahazo mihinana nareo efa vitako teo ny vavaka vetivety inona ry ty loza miseho ty marina raha tsy any amin'ny tsy mivoto indray ty manaitaina voary no nikendrena kanefa de mondra ny tratra lozy ty mahery andro mihitsy kala ratsy iny zany raha tsy saika afaka hatramin'ny haiko nahita n'ity zanako ny tambotra raha vao ninana kely tamin'le mofomamy ela nitoratorahana ty ka navomasonangatra zao ny zanako tsy aina ao fatina ao velona mbola tsy nahatsiaro tena hatramin'ny omaly iny orasendra efa teo nga raha no ny be mpimasinao ka efa ela izy ny tonga teo nanome an'reto fanafody reto izy efa nampiasaiko teo ny sasany fa tsy hita zay fiovany tena kivy ara-dona mbola mitsabotsika fa aza mbola manary toky ianao fa lasa ho any saiko rasendra hoe mba inona loatra ny anton'izao zavatra rehetra zao de tsy haitsony re ra-dona de sanatriva eo fatiny zanako aza lefa lavitra ny sainao ka tsaro fa de mondra nge de zaza ty vavaka sendry tamin'ireny adalana nataontsika ireny de tsy mba faly tamintsika izy noho izany mahita fitiava amin'ny Andriamanitra izy ka tsy jereny fotsiny amin'ny fahoriany ny mpanompony mahagaga nge ny zavatra ataon'Andriamanitra fa tsika no ohatra minikipy indraindray engany fa raha zany indray aloha amiko rehefa aretina tsy sitran-dranony be de tsy ho sitran' zantsony tadio ra-dona fa zavaboarin'Andriamanitra daholo no ampiasain-dranony be anasitranana ka jereo moa zany fomba fisainanako no heveriko fa hoe mba hampiovanao ny zavatra oatr'izao ay mbola nindraindranao ny zavatra vita fa tsy mahasoa mety hoe fitsapan'Andriamanitra antsika koa nge zao raha sendry salasalana tokoa very dada fa mbola asan'ny satana zao miatra amin'ny demondro zao voalazanao anaka ary tsy misy fanafodiny afa-tsy mivavaka ihany zay ny lazaiko anao tsy misy hafa am'izao ange le aretinao teo aloha anako tena mampalahelo demondro ary dadaka hitako mba hoe andeha hianatra amin'izay amin'ity herinandro tiakinanjo de zao no miseho fikasana marina no n'olombelona fa nididy an'Andriamanitra marina mihitsy zany anaka izy amono nanapo hoe ino no heverina mba ho fifaliana iny no niteraka an'izao anapozina de na aleo tsy nasiana ny mihitsiko efa tongotsika ty anaka ka vonono ny fo mampanahanao fa iady amin'ny herin'ny satanitsika manana finoana fa tsy maintsy ho sitrana ny ravavinao zay fa vonina tsara ry dada ary aleo dondomina amin'izay fa iza koa ary zany andraso aloha hoe jerena ay nareo mianaka mandrosoa mazao toerana misaotra nanoatra ka manahoana aloha nareo hoe nanao ny demondro zay izy aho mbola tsy misy fiovana zany mahakivo mijery azy efa mba nomena fanafody ihany fa tsy misy vokany akory zany veriny eny to de izany miandry azy ao tsy misy olona reo fa izany no ny andro tao kanefa mahaontsa ny foko loatra mijery azy de naleoko nakaty anefitra tiako arono aranoatra fanafodina aloha no nomenareo azy ka fanafody tany amin-dranony be zao no mbola miasa treto nefa raha zao no mitoy de ho faty ihany ngamba ny zanako efa tena atsatra nge izy ao ry izy mianaka kanefa vao maly no narary ndray ry nento tena mampalahelo zao ary ranoatra raha sitrakao aloha ny sy tsy mampaninanao de mangataka izay mianaka hitsabo azy fa hitsabo azy ahoana
Hivavaka ho azy rery ny toa. Ay ve, tsy maninona raha izay no avonjiny zanako hoe amin'izay mba misy manampy mifanafodin-dranony be ka mety ahasitrana azy tsara. Angamba kosa tsy izay ery roa mifanohatra ireo ka tsy tokony hiaraka velively. Ka izao raha ohatra izay avelanao hivavaka ho azy dia esory-dolo aloha izay fanafody rehetra ao. Fa raha ohatra ka ny fanafodin-dranony be no hianteranao dia hijery azy fotsiny izay ary avy eo dia angatadalana andeha. Eny ary re, noho ny fahorian'ny zanako dia hilefitra. Aza mananareo fa tsy misy fanafody mipetraka ao amin'ny efitranony. Aty aminay mivady daholo mantsy ny fanafody no mipetraka fa rehefa mily dia mondra vao hitondrana ihany. Mandehana ry ataovy ny asanareo so mba havitra ny zanako tokany. Ao amin'ny efitranony ao izy ry voary mandehana eto makany dadanao. Eny ary aloha ny toa. Ny lasa vetivety ary izay Tsy nisy vokany angamba amin'ny mivavaka nataon'izy mianaka tao. Tena leo modiny teny hoe mbola matory izy. Raha nanontaniako hoe nanahoana izy tao. Raha noho ny be aza ny ala maina ka maika fa izay olona tsy misy na inona fahana manasitrana dia mondra angamo tsy efa matory foana hatr'izay narariny izay. Miseo milaitsy. Ary aiza foana koa ary ty radony. Nizay kosa angamba ka dia mondra ny zanako. Sitrana taony zanako. Neny, sitrana tokoa. Fa maninona navelanareo rery tao. Satria efa noheverinareo ho toy ny maty. Aok'izay retsy aok'izay efa tsy nanatenanao tsony ange izay mifona dia mondra. Dia inona zavatra ny zanako? Angary dada fara mianaka teo efa lasa. Izy ireo no ilaiko. Te hisotra azy Efa lasa izy. Angamba efa ho tonga eny aminy ary izy izay ko. Dia mondra, ny zanako. Sitrana ianao. Fa ahoana Endry dada. Sitrana ny zanako. Tena sitrana tokoa ary dada. Sitrana tamin'ny fomba mahagaga tsy takatry ny saina. Tena tsy mampino hoe nole fa teo ambaravarany fahafatesana teo eniko. Fa ahoana Mba tantarao tokoa retsy fa tena mahaliana. Mino aho fa mety isiako ny eo aminareo ny fitantarako azy ka noho tsara. Efa maty tokoa raha ny fiheverako ny tenako satria tsapako ny tsingevana teny amin'ny apakapaka fotsiny ny mahagaga nefa dia hitako ny vatako mandreo aparafara. Dia hitako daholo ny zavatra niseho tato. Toy ny hoe tsy te hiverina tamin'ny vatako tsony ary nahatazana ny tiranono be anareo nitondra ny fanafodiny nakao amiko. Fa ny mahagaga dia izao. Fa ahoana retsy? Rehefa tonga dada fara sy voary dia hitako nando alika sy ny tomany. Ningafy tamin'Andriamanitra mba hanasitranana. Tena nalahelo nahita azy ireo. Ary tamboka teo dia nisy hery nanosika ny fanahiko hiverina faingana tamin'ny vatako. Rehefa ho tonga teo amin'ny vatako ny fanahiko dia nisy hazavana lehibe hitako ary nisy feo nivoaka nanao hoe vonjeo ny rainao sy ny reninao fa efa akaiky ny farany. Dia lasa le hazavana ary za afaka niarina tao am-pandriana. Zany ve retsy? Tia lozantsika raha sendra mbola tisy mamindra fo amintsika Andriamanitra matoa mampimanotro izany. Asy ianao raha matoa raha anaraka fa
Zany ihany de hiala amin'ny lalana fahalentsika tamin'izay ka. Za zao lazaiko anao ry Demondra fa nentin'ny olona nakany amin'ny mpimasy afaka ohatran-dranony be ary nomeny an'ireto fanafody reto mba hoe anasitranana anao. Zao de zao reto de hotorako ka. Misotra ry dada malala. Faly tena faly fa vovonjy ianao. Efa mba nanahona ary zay Demondra ry dada. Minao anaka fa efa salama izy asa zay ny fahatairan'izy mivady tamin'ny fotoana nahalalany hoe sitrany dia hamonjy iny. So ihany aloha fa tsy sika no nilaza azy mivantany, nolazaina hoe mbola matory tsara fotsiny izy de lasitsika. Toa tsy nahataitra ny rasendra kory anie ny filazantsika an'izany tao e. Eny tokoa ry dada. Tsy dodina akory izy mba hijery le zanany. Ndray, borivoary jereo fa tao misy olona mandondonana izy zany anaka. Eny tokoa, andrasa ro jereko e. Oay, Demondra, dada toa. Voary. Tena faly be mahita andriry Demondra. Mandrosoana raha mianaka aloha e. Demondra sy dada toa ry dada. Dada ô. Ahoana anako? Demondra sy dada toa. Dada Fara. Andray marina ny zanako. Sitrana tanteraka ianao. Mipetraha aloha nareo e, mipetrapetraha aloha. Andray marina. Ohatray, azafady fa faly loatra de adiniko raha zoky lahy. Ahoana, salama tsara ve raha zoky aminao ahoana e? Eny e, tsy maninona fa Andray marina. na izaza ange de ohatranareo zao ihany fonivona hitany Demondra e. Indrindra izy le efa sitrana iny. Salama tsara re raha zandry. Misaotra an'Andriamanitra e. Zany eo ihany aloha fa hoaiza hoa zato anareo ary to mahavetratra entana be Eny tokoa e. Zao ry izy mianaka. Tonga izay saotranareo noho ny nataonareo taminay. Indrindra moa zany Demondra lehibe sady tsy voavidinay ny zava-bitanareo ka ao ilay Andriamanitra manan-karem-pahasoavana hamaly azy rery raha tovy mianaka. Arak'izany resaka tady izany de indro misy zavatra kely zany mba atolotray telo mianaka ho anareo. Kely de kely re izy ity kanefa de raisy fa vokatry ny fonay eny ary manala sala be ihany ko. Izao ry izy mianaka, tsy hoe zay anie no nanao zava-dehibe taminareo e. Fitaovana ihany anie zay. Ny herin'Andriamanitra no nampindraminy anay hanasitrana anao ry Demondra. Ko satria efa nomaninareo ty de horaisinay ka de misaotra indrindra de ombanareo anie izy tompo e. Misaotra indrindra rery izy mianaka. Misaotra e. Neny to moa tsy eto fa rehefa miaona zay de mbola hisaotra azy. Zany mihitsy anaka. Ka eny ary nareo moa nanontany teo hoe hoaiza zay reto. Mbola sady atondihana eto ihany koa zany e. Tsara angamba ary voary satria efa samy salamy nareo roavavy reto ka miomany ianao de andeha aterina hianatra amin'izay nareo mirahavavy zany tokoa kiry voary andaotsika monjy fianarana amin'izay. De ahoana zany ry dada? Mandehana ianao miomanako, marina ny azo mianako. Vetivety ary ahy e. Alina ndray ty ny andro. Zahatra nisy amin'ny voary aty ka zary mangina rery. Mba enjana ihany koa ny olana mifanesesy nandritra ny 3 volana lasa teo mihitsy. Maty raha nifo. Avy eo tsy salama ny tenako. Tsy salama voary. Mbola tsy salama koa dia Demondra. Any zay izy mirahavavy. Inona moa fa tsy mizomaharivo izy de ho avy indray. Fa ity fiovana goavana teo amin'ny razokolahy koa aloha ny tena mahagaga. Asa inona loatra no antony? Faly ery izy nilaza tamiko fa hiantoka ny fianaran'ny zanako. Aleo ho tsofina ny jiro de atory amin'izay fa efa vita teo mivavaka fiambenany. Maika ho any an-tsena raha pitso hijery zay ilaina fa bebe ihany ny volany menanjoko telo mianaka anay teo.
roa etsy ariary moa izy teo Lasana na trano temondra ianatra iny ratona. Sitrana ihany lany zanako. Mahagaga koa ty fomba nahasitranany. Raha reny zava-misy ny tantarainy reny tokoa marina dia mahalasa saina. Na za koa aza mba ankona saingana fiainiko azy mianakako. Raha tona vatiko moa dia resy lahatra tanteraka. Ary za mba ahoana? Iova ve sa tsy? Nefa dia afoy ve ny arena? Ohatrany tsy mety aleo ranga miala nenina farany avy eo hita eo ihany ny toyiny. Ny momba andranony be iny efa nadaboka fa zavatra hafa indray no atao. Koa maninona moa raha izao tsy mahaeto azy mianaka izao no rarotiny? Nefa dia ahoana? Andraso fa hitako ny hevitra. Rehefa tsy matiko ny zanany dia ny rainy no anaovako tapoty foy. Odorako aman-trano irery aho iny. Mino aho fa tsy hisy atsikatra ny anaovako an'izany. Mila mailo tsara fotsiny. Rehefa maty iny tsy maintsy manaiky akoho ny zanany. Mora mbola ampiseho be loha dia alefa hiaraka amin'indray aman-dreniny ihany koa. Ze redirediny demondra avy narary ve no ndeha hamoizako ny arena? Ary aleo atao mafana tsara ny akanjo dia anainga. Mino aho fa efa resy tory iny ny mandra-pahatongavako any. Aiza moa le satroka bahako iny? Andraso fa moa reny nahandoko ery amin'ny rindriny riko. Andriamanitro, fa inona izany? Oay, azavana mamono maso be. Fa ahoana izao? Inona dikan'izao e? Matahotra zany. Raha matora sendra nahoana moa no aringanao mova nananao fahefana zay. Tsy tompoko. Ka nahoana no manoto izao ianao sa hoe soloko aminao zao ny ainao? Fona re tompoko. Satria tiako ianao dia amindra fo aminao saingy kosa ilaiko ianao hampahalala zay nataoko taminao amin'ny olona rehetra. Eny re tompoko, matoky ianao. Zay fa ombanao Oay, lasa tampoka teo le izy. Fa mba iza koa re iny tena enjany izany. Ombanao ahono izy. Ka eny ary izy mianakavy. Misaotra nareo aloha nanaiky ny fiantsoko e. Ao ianareo piray finoana amiko. Ao ianareo tapaka sy namana. Indrindra ianareo ry ratovy sy voary. Izay tena anton'izao fionan'izao. Mialohan'ny rehetra aloha dia mangataka aminareo indrindra reto farany mba ho tony amin'izay zavatra ho lazaiko eto. Fa misy inona mbaraneny ary eto? Fa inona koa raha ny zavatra ho lazain-dranoatra no manao an'izao izy? Mifona aminareo e. Tena mifona. Indrindra fa aminareo mianaka. Mamela fa tsy nety ary tena zava-doza amin'ny vitako taminareo. Nentoa. Fahoany? Ary aza mandohalika ohatran'io ianao ka? Moa tsy mety zao ko. Fa inona nefa ny tsy nety nataonao taminay e? Tsiry voary mendrika ho azy aho e. Ary avela ho andohalika eto mihitsy mandra-pilazako an'izay rehetra taopoko. Mifona aminareo e. Tena mivalo Sa daholo ingeny anton'ireny olana teo aminareo reny. Nahafaty andreninao ry voary dia noho isa. Zany namono azy. Anjay ry Nento. Ty vitanao ve? Ahoana tsara. Andriamanitro, ty lozanao raha sendra fa dia nahoana loatra Mifona ary izy mianaka. Ary tsy izay ihany fa
mbola misy inona kory neny a? Mbola zaho koa reny saika amin'savy anao raha tovy tamin'le sakafo nampitondraiko amin'ny voary tamin'le tsingery-taona naterahany temonjy iny a. Dia mbola zaho koa na nisy fanafody an'le fitaovam-pianaranao ry voary a. Mbola zaho ihany no na nisy fanafody an'le gâteau kinanjo dia temondra ny vo. Ary zany saika andoro amatrano anao raha tovy ny alaroby alina teo kinanjo tsy tanteraka izany a. Tena mifona reto a. Andray ry neny, tsy naposiko. Andray, menatra nareo arivoary sy tatafara. Oka aloha e, oka aloha zay ny zava-dehibe aloha dia ny fibaboanao tamin'izay tsy nety nataonao e. Ka tsy tokony fanometsitsika na ifanenjika aloha e. Efa dingana lehibe kosa ny vitany e. Tsy mitana lailo aminao zay mianaka raha noatra afalinao anay ny mahitanao tonga saina toy izao e. Izany ry neny toa, mamelanao zay. Na izany aza ry izy menakalo dia mahatsapa tena odisy ihany koa ny tenako a. Tsy haiko ny tondra ny tokantranoko e. Tsy mijoro araka ny lalàna ny fanambadiana fa ny lany lohan'ny tokantrano. Anka zary oatra ny kofemana ra-mpanjaitra ny tenako tao anatin'izany. Ho antsika lehilahy tokony hijorontsika. Marina izany e. Alana fanapahan-kevitra ary feno tokantranontsika satria raha amiko ange dia ireo ny hitako hoe lesoko e. Izany misy. Raha tanterako izany dia angamba tsy nisy izao rehetra izao e. Ka dia mifona aminareo mianaka ihany koa e. Amin'ny mahazandriko anao dia tsy tokony hijery fotsiny ny fahasahirananao kanefa reny ny zava-nisy e. Tena mifona aminareo mianaka e, mifona e. Tsisy tsiny e, eny razoka mamelanao zay mianaka e. Fa hono ara noatra na eno ateo hoe saika andoro aman-trano ianao dia nahoana ny tsy totosarika. Tsy nampino izay zava-miseho zay e. Mety namoizako ny haiko raha mbola niziriziry tamin'ny hevin-dratsy koa. Eno fa ho tantaraiko anareo ny zava-mitrangy ny alina iny. Mba voakely hoe retsy izany olona izany azafady a. Aingany ndry e. Endry dada. Ho avy eo. Ay ve neny tozy dada to e. Mandrosoanareo. Izy mivady. Salasalan'andro izy zany a. Mandrosoa e, mipetrapetra alo, petrapetra e. Misotra ry izy mianaka. Tonga salasalan'andro tokoa. Tsy na fo dia tonga ety sady na dia hoe vao eo aza ny ona teny am-piangonana. Dada koa mba mahita lazay. Vary mandehana aloha anaka anamboaro kafe vetivety izy mivady. Zao fa za misahirana re nareo a. Tsy mahazatra ihany koa angeny kafe amin'ity andro sady tsy atoandro ny tsy arivo ty e. Aleo mihitsy ho zokon'ny ao aoriana e. Marina mihitsy zany e. Ka zao ry izy mianaka ny tena antony nahatongavana ny vady a. Endra zoky. Aleo raha sendra no ilaza azy aminareo e. Ka voalohany ary aloha dia aza mananareo mianaka fa vaovao tsara no lazainay aminareo eto e. Zay mihitsy ne. Araka ilay hoe omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra ary omeo an Kaisara zay an Kaisara. Ka efa lasa n'iny an'Andriamanitra fa ny an Kaisara kosa sisy e. Dia iza zany le Kaisara ry neny to? Eny tokoa iza. Andraso fa ho fantatrareo foana izy avy eo e. Rehefa nandinika izay mivady ry izy mianaka dia tapa-kevitra izay fa averinay aminareo ireo tany rehetra nividianay tamin'ny endrika fanambakana taloha. Aza manafa maimay-pony zany fa tsy amerina mividiny aminay akory nareo e. Tonga saina mantsy izay mivady tamin'ilay toriteny teo ka dia indro tanterahanay sahady toy ny nataon'ny Zakaiosy. Ndray tena izany vera noatra lehibe loatra zany fiovanareo zany izy mivady a. Raha mba atohanareo daholo manko mimpanana dia ho vonto filazahany tsara tokoa tia nositsika ity e. Tsy hitanay izay ambary faly loatra izay mandrehan'izany. Izy tompony ombanareo mandrakariva ry izy mivady a. Didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo e. Zay moa zany le afatra mafonja tian'ny tompo to avintsika. Sady tady dio koa ngera zany fa tsy manana afa-tsy anareo mianaka izay e. Tsaroanao foana ny afa-tsy neny fony fahavelona.
marina tokoa izany rasoka. Ka zaingeo ah. Za manokana aloha dia nahatsapa fa tsy foin'Andriamanitra ho any amin'ny fahaverezany sika. Eny fa na dia toy inona aza amin'ny fahotana vitantsika dia mbola miala nenina amintsika izy. Mbola hafa ihany izany hoe miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainana manontolo hoe tsy ilaina akory ny hery hafa toy izay nitompoana teo aloha. Misy farany mantsy ny fahefany ireny ary tsy maintsy misy tambiny fa tsy toy n'ilay Andriamanitra izay sady mahafa-po nefa maimai-pona tena niova fo ahy. Mbola tiantsika ry nenitoa. Izany mihitsy. Tiany ianao matoa mbola nampisafidy anao ny fahafatesana sy ny fiovana izy. Dia izay rehetra ihany koa mbola tiany matoa tsy navelany ho faty tamin'ireny zavatra rehetra ireny. Mbola tiany koa ianao miaino anay io na dia efa toa ny nenitoa aza na koa hoe misedra zavatra mafy toa anay sy dada. Fa be fitiavana sy mpamindra fo izy Andriamanitra. Renareo teo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe mbola tiany ianao. Nosoratany vahatra nasaina novelomin'ny faly rakoto sineza miaraka amin'ny vantsoa ony miajanirina ny ravo nandray feo sy nanantondosa tovyrazana mamonjy sy olosoa.